mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpagaravantsika ariavako tratra ity alarobia 13 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny boky ny Néhémie toko 5, Néhémie toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 11. Néhémie toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 11 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy koa tsy tsara izao ataonareo izao. Moa tsy tokony andeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitsika va ianareo noho ny fanaratsian'ny jentilisa fahavalontsika? Izaho sy ny rahalahiko ary ny zatoviko efa nampanana vola sy vary taminy, koa masina ianareo, aoka re avoantsika izany troso izany. Eny masina ianareo, ampodio aminy anio ihany ny taniny sy ny tanim-bolobony sy ny tanin'ny olivany sy ny tranony sy ny ampahazaton'ny vola sy ny vary ary ny divay sy izay diloilo izay nampisamborinareo azy. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tao anatin'ny fanarenam-pirenena ny Jiosy na zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana tany Babilôna amin'ity boky ny Néhémie mpaminany ity. Tao anatin'ny fanarenam-pirenena izy ary betsaka ny sahirana, nisy kosa nefa ny nanana ary dia nisy ireo nampanjana-bola, izany hoe izay nampindram-bola dia naka zanany ary izay tsy nahaverina dia nataon'ilay mpampindrana ho andevo ny zanany, nalainy ny taniny, nalainy ny fananany, ny tanim-bolobokany, ny tanim-bariny arak'izay hitantsika. Dia nitaraina tany amin'ny Néhémie mpaminany ireo sahirana hoe izay tsy manana, ararotin'ny olona, ararotin'ny mpiray tanindrazana aminay, ary dia izay no nahatonga ny nanazava teto manao hoe itsika ingia ao anatina fanarenam-pirenena mila mifampitsinjo, tsy mifanararoatra, tsy mifanambaka, avereno amin'ny olona ny taniny, avereno amin'ny olona ny fananany, avotsory re izay rehetra ny samboriny mba ahafahana manarina, mifanarina ao anatin'ilay fahasairanana iainan'ny firenena. Mialohan'ny ny resantsika ny atsipiriany dia resaka hitondra kely amin'ny tantara isika, tantaram-piangonana, momba ny fijery protestanta, momba ny ataontsika hoe ny fampanjanam-bola. Nisy mpanitsy vahana anankiray antsoina hoe Jean Calvin, 17 taona izy, raha tonga tao Genève tamin'ny taona 1900 ary rehefa nandositra ny fanenjehana tany Frantsa izy. Tany Frantsa aty amin'ny taona 4telopolo-dimanjato dia nisy ilay antsoina hoe affaire des placards, izany hoe placard na affiche. Nisy affiche napetraka teny amin'ny rindrina izay nanaratsiana ny ataontsika hoe nilaza ny faharatsian'ny fiangonana katolika tamin'ny fotoan'andro, ary dia nahatonga napetraka na protestant pastera nitarika an'izy io, izay izy moa taty Neuchâtel no ataontsika hoe avaty Suisse izany no tompony ndraikitra nanomboka nanely an'io tany Frantsa. Saingy ny fanenjehana tany Frantsa tanana napetraka ilay affichette na ilay hoe placard amin'izany fotoana izany dia nenjehina amin'ny protestanta, novonoina tany Frantsa tamin'ny andron'ny François Premier dia nandositra ny frantsay. Ireo protestanta frantsay dia nandositra ary Calvin isany nandositra izany vonon'olona izany dia tonga tao Genève izy ny taona 17 taona. Saingy rehefa tonga tao izy dia efa nitsimoka tao ny fantsipavahana, tsy izy akory ny tompona nanao ny fantsipavahana voalohany fa Guillaume de Farel tao Genève. Dia Calvin no rehefa tonga tao dia niezaka, satria mpitandrina izy, pasteur izy, dia nifandray tamin'ireo kristianina protestanta tao zary, niraisin'ny protestanta tao, hitan'ny olona ny fahiratan-tsainy, hitan'ny olona ny vinany, ary hitan'ny olona ny fifehezany ny ataontsika koa hoe ny fantsipavahana. Izahay anankiray izay tandrify amin'ity mofinaina ity dia
rehefa tonga tao izy nitondra ny Genève nandritra ny taona maro atrasa ty ambadiky ny taona enimpolo sy dimanjato sy arivo, 520 sy 500 sy arivo. Dia rehefa tonga tao izy dia nitondra ny tanàna ny Genève, République de Genève moa aty aoriana isan'ny tanàna izay ataontsika hoe maly eo tena fa tam'izany izy efa naly eo tena. Dia mbola tsy républicain. Dia rehefa tao Genève Calvin dia variana ny amin'ny olana ny fiarahamonina, betsaka nahantra tao nefa betsaka nanan-karena koa, tahaka antsika eto Antananarivo ihany na tahaka antsika eto Madagasikara ihany, misy ny tena manambe ary misy kosa ny tena miofo akondro vava, mahantra, tsy mihinana ary voatery mivarotra ny fananany, voatery tahaka zao tantaraina bokiny izao, voatery mivarotra ny tanimbariny, ny tanimbolony mba hitsaboana, mba ahafahana mandoa izay mety ho ilaina amin'ny fiainana hoanina isan'andro, ary tahaka izany koa nitranga tany Genève. Dia hoy Calvin, ny filazantsara zay toriana na ny tenin'Andriamanitra zay toriana dia tsy hoe mamany olana ara-panahy ihany, fa rehefa iainana io filazantsara io de manjary mamany olana koa ara-piarahamonina. Dia Jesosy Kristy tompo rehefa nanjaka tsy nanjaka tamin'ny fanahin'ny olona ihany fa nanjaka tamin'ny fananan'ny olona, tamin'ny fiainan'ny olona manontolo. Ary dia resy lahatra Calvin fa misy tsy sitrapon'Andriamanitra ny elanelana misy eo amin'ny manan-karena sy ny mahantra. Tsy ny manan-karena akory ny olana tamin'ny Calvin. Tsy manan-karena ny olana amin'ny protestanta, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra ny mampanan-karena sy Andriamanitra ny mampahantra. Fa ny olana tamin'ny Calvin dia ny hoe raha be loatra kosa ny mahantra ao amin'ny tanàna anankiray dia misy sitrapon'Andriamanitra tsy mazava zany. Ary dia misy ireo nanam-bola zay niondam-bola mihitsy tao Genève tamin'ny fotoan'andro, zany hoe nanatahiry-bola be dia be, fa saingy zao noho ny lalàna satria mbola mipetraka taloha kelin'io talohan'ny Farel zany, Guillaume Farel dia mbola nanjaka ilay toe-tsaina hoe tsy azo atao ny mampanjana-bola, tahaka izay hita ao amin'ny bokin'ny Deutéronome ny hoe tsy azo ataony mampanjana-bola, tahaka zao nataony Néhémie koa hoe aza de mampanjana-bola amin'ny rahalahinareo, tsy nekena ny fampanjana-bola, tsy mety ny fampanjana-bola. Ny antony dia satria samy mpiray tanindrazana, samy kristianina dia tsy azo atao eloka ny fampanjana-bola. Fa rehefa tonga koa tao Genève Calvin de letreritra manao hoe ahoana tokoa moa no tsy mety ny fampanjana-bola? Tokony mety ny fampanjana-bola ho Calvin. Dia de io ny olona hoe fa ahoana moa no hoe azo atao indray ny fampanjana Baiboly io mazava fa ianao manao sola scriptura, misoratra masina ihany, nefa ny Baiboly de manafatra hoe aoka tsy hampanjana-bola amin'ny rahalanareo ianareo. Dehibe zany reo kristianina zay tsy nampanjana-bola fa nalaony ny volany napiriminy tao an-trano tao. Fa rehefa tonga kosa Calvin dia nieritreritra manao hoe tokony ho azo atao mampanjana-bola. Azo atao ny manao mampanjana-bola. Ary dia nafinaritra ny mpanam-bola tamin'izany fotoana zany ny toritenin'ny Calvin hoe ahoana tsara azo atao mampanjana-bola, azo atao tsara io Calvin. Ary dia nanomboka tamin'ny Calvin no Calvin zany nanazava manao hoe misy karazany anankiroa ny fampanjana-bola raha tsorina mola izy amin'ny azahoantsika azy ankehitriny. Dia raha tsorina dia misy karazany anankiroa. Raha mampindram-bola ianao de misy karazany anankiroa ny fampindramam-bola. Ny anankiray fampindramam-bola zay ataontsika hoe araky takan'ity tenenin'ny Néhémie ity hoe ho an'ny hanina hoanina, ho an'ny rano hosotroina, ho an'ny akanjo hotafiana, ho an'ny fahasalamana, zany hoe social. Raha ohatra ka mampindram-bola ianao, io Calvin, ka satria le olona tsy manako hoanina, satria le olona marary, satria le olona sahirana, de izao tsy azo anao ataony makasana-bola aminy. Raha amin'ilay filana fototra hoe io Calvin ka hoe misy olona zany mindra-bola any aminao raha am'zao atsika zany doavana faktura na hividianam-panafody na sanatria aretina na hitsabotena na ka maka vola aminy ianao de diso Calvin. Diso ianao raha mampanjana-bola amin'ny olona zay ao anatina fahasahiranana amina filana fototra. Fa raha ohatra kosa ka mampindram-bola ianao ka lay vola indraminao anaovanao orinasa, anaovanao investissement, anaovanao trano, ka izao ka makazana-bola lay olona de tsy maninona io Calvin satria samy hafa ny hoe findramam-bola
noho ny fahasahirana noho ny aina sy ny hoe findramam-bola noho ny lafiny vola ahodina na ho ampiasaina. De hoy Calvin tena azo atao mihitsy ny makazana-bola aminy hoe raha ampiasainao le vola, saingy na izany ara de nasiany ihany fetra hoe zao isan-jato ihany no azo alaina. Fa na de atao raha hoe nikeny Calvin ny fampindramam-bola amin'ny antsoina hoe prêt na investissement de izao nasiany fetra hoe zao isan-jato ihany mba tsy hisy fanararaotana. Nanomboka tamin'io no ataontsika hoe vanim-potoana nampiroborobo ny banka, nanomboka zay mahatonga an'lay sociologue antsoina hoe Max Weber izay niresaka manao hoe isan'ny fototra nampiroborobo ny kapitalisma ny toe-tsaina protestant na ny protestantisme noho io toe-tsainy Calvin io manao hoe ampiasao ny vola fa aza-janona fotsiny ao an-trano ao. Mazava ny tenin'ny Soatra Masina tahak'ilay olona nanana talenta anankiray nandevina lay talenta, io vola io de izao ampiasao io fa raha ajanona fotsiny ao an-trano de izao manoto ianao, fa ampiasao mba hiteraka asa, ampiasao mba hiteraka mba hampiodina ny toe-karena, fa izao rehefa ampiasainao izy ka misy mindrana ka ampiasainy le vola dia asio zanany ary aoka kosa tsy ny fanjakana tam'izany fotoana zany no nametra hoe zao isan-jato ihany. Fa betsaka reo nanontany an'i Calvin tamin'ny fotoana andro hoe inona no fototra raha tsy ohatra Masina norenanao an'izao zavatra izao, hoe ekenao indray ny fampanjanam-bola. Dia Calvin moa isan'ny olona sarotiny amin'ny fotoana. Calvin de isan'ny olona saro-piaro amin'ny antsoina hoe fotoana. Ny teny hoe time is money na amin'ny teny anglisy io na hoe ny fotoana de vola, tsy ny anglisy akory no namorona azy fa i Calvin na ny Suisse no namorona azy, ny hoe ny olona manam-potoana de tokony olona manam-bola. Raha ohatra ka misy olona salama manam-potoana kanefa tsy manam-bola na manitra de misy zavatra tsy mety ao, fa rehefa manam-potoana ianao ka salama ianao de tokony manam-bola ianao, zany hoe tokony ho tsy anitra ianao. Ny antony dia ny anazavany azy dia miainga am'lay ajakana Soatra Masina de miainga am'lay fanoharana momba lay ataontsika hoe lay talenta. Ao amin'ny filatsara masina araky ny Matthieu 5:20 misy lay fanoharana ataon'i Jesosy momba ny talenta. Nisy mpanan-karena anankiray de naka ny mpanompony, nisy anankitelo mpanompony natsoiny, nisy any de nomeny talenta 5, nisy nomeny talenta 2 ary misy nomeny talenta 1. Rehefa samy nomena talenta izy ireo dia samy nampiasa an'lay talenta de lasa ilay tompony zany lay mpanan-karena lay tompony dia nanome lay talenta ho an'ireo olona ireo. Io ny fanazavana manao hoe inona moa lay talenta? Lay fanomezam-pahasoavana dia nomena ilay olona, saingy zao lasa lay tompony rehefa avy eo. Le hoe lasa lay tompony dia nanome azy fotoana, zany hoe lay tompony zany tsy nanome ny talenta fotsiny fa nanome an'lay talenta miampy nanome azy ny fahafahana mampiasa an'lay talenta, zany hoe nanome azy fotoana. Io no mahatonga an'i Calvin manazava manao hoe zava-dehibe ny fotoana. Satria talenta tsy misy fotoana tsy mamokatra, fotoana tsy misy talenta tsy mamokatra, fa ny talenta ampiarahina amin'ny fotoana no miteraka ny harena. Zany hoe rehefa ampiasainao lay talenta ao anatin'lay fotoana sy lay fahazavan-tsaina zay nomen'Andriamanitra, mazava ho azy arak'ilay Matthieu 5:20 de misy ny teny hoe samy araka ny fahaizany avy. Zany hoe nisy nomena talenta 5 araka ny fahaizany, misy nomena talenta 2 araka ny fahazavan-tsaina, misy nomena talenta 2 araka ny fahazavan-tsaina. No zany dia ny fampiasana lay talenta araka ny fahazavan-tsaina ao anatin'ny fotoana no miteraka ny harena. Noho zany ny fotoana de sarobidy io Calvin. Ny fotoana de sarobidy. Tsy hoe ny talenta sy ny vola ihany ny sarobidy, fa lay fotoana ampiasana an'lay vola de sarobidy. Noho zany ho Calvin, raha ohatra ka mampindram-bola ianao de zao tsy lay vola loatra akory no miteraka, tsy zay. Hoe iny eny nampindrana vola 100 ianao dia tonga 500 ilay izy rehefa miverina na ariary 5 tombony zany dia tsy hoe niteraka le vola, fa inona no niteraka le fotoana
lay fotoana izay notazonanao an'lay volan'olona iny no vidinao satria tsotra be mihitsy matoa ny olo anankiray manana ariary zato ao an-tranony de ny asa izy tsy tonga ho azy eo an-tranony ny ariary zato raha tsy ny asa izy mety ny asa tany izy namboly izy ny taona entana izy ny varotra izy na mpianatra izy ny tsabolona izy zany hoe matoa misy ariary zato ao an-tranon'lay olona na misy arivo ariary ao an-tranon'lay olona de zao iny vola iny dia vokatry ny fisasarany vokatry ny fampiasan'ny fotoanany noho zany raha omeny anao iny vola arivo iny ampindraminy anao de zao lay fotoana nazahoany an'iny vola iny no miteraka tsy lay vola akory fa indraminao lay fotoanany averinao rehefa aveo le arivo ty le rivonao fa lay fotoana nampiasany le fotoana nitazonanao an'lay volan'olona iny na tonga an'lay zana-bola zany hoe ao anatin'ny teolojian'ny fotoana zany no ifamatoran'lay hoe zana-bola tamin'ny Calvin tsy ny teolojian'ny vola tsy hoe ny vola no miteraka fa ny teolojian'ny fotoana hoe satria ny fotoana tsy avy aminao ny fotoana tsy ianao akory ny manome ny fotoana fa Andriamanitra ny manome ny fotoana ary zay angeny maharatsy ny hoe mangalatra zany tsy ejitsika fa ratsy aloha mazava io fa ratsy ny mangalatra fa nahoana ny ratsy ny mangalatra de miaraka amin'ny tenintsika manao hoe ka satria makantsian'ny teny mazava zay ho an'ny hevitra tsotra de tsotra de hoe makantsian'ny teny ianao maka ny fisasaran'ny hafa ianao halatrizay fa raha jerena amin'ny lafin'ny lalindalina kokoa ataovy hoe misy telefona eny an-tanan'ny olona anankiray na misy écran plat eny an-tranony na misy ordinateur portable any aminy roa taona izy vao mety nahavidy an'iny écran plat iny na mety enimbolana izy vao nahangona vola nividianana n'iny telefona iny lay enimbolana nanangonina an'lay vola nazahoany an'lay telefona Andriamanitra nanome azy an'io fotoana enimbolana io nahafahana nanangona an'lay telefona dika zany lay fotoam-piasana zany le tombonandro enimbolana nanomen'Andriamanitra azy nampiasainy nazahoany an'lay telefona tonga kosa ny mpangalatra maka le telefona tsy lay telefona zay efa sarobidy ihany ny zava-dehibe nalain'le olona fa lay fotoanan'lay olona lay fotoanan'le olona niasany nandritra ny enimbolana io fotoana io zay tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra ny mpangalatra zany akoatran'izay efa mety hoe mangalatra sy ny heritreritra de zao maharatsy azy de zao maka ny fotoanan'lay olona mandrimbona amin'ny fiainan'ny olona satria fiezahan'ny olona nandritra ny enimbolana fiezahan'ny olona nandritra mety tahirin'ny olona nandritra ny valo taona mety tahirin'ny olona nandritra ny 20 taona Andriamanitra nanome azy fotoana sy fahasalamana iasana nandritra ny 20 taona izy nanangona an'io trano io nanangona an'io tany io na nanangona an'io zavatra io dia alain'le mpangalatra ao anatin'ny ray andro monja dia lay mpangalatra am'izay fotoana zay tsy hoe mangalatra am'lay olona ihany fa mangalatra amin'Andriamanitra satria Andriamanitra nanome an'lay fotoana an'lay olona any Calvin ny fotoana tsy atsika akory fa ny fotoana tombonandro omen'Andriamanitra no zany ny mpangalatra dia maka ny ain'ny olona mandrimbona ain'ny olona satria ny fotoana de aina no zany dia maka amin'ny fahaveloman'ny olona mangalatra maka amin'izay zavatra nomen'Andriamanitra ny olona de ny fiainana no zany dia ratsy ny halatra mazava ho azy ratsy izy fa ratsy amin'ny lafiny hoe ao anatin'ny teolojian'ny fotoana dia anazavana koa ny maharatsy ny halatra satria sarotiny amin'ny fotoana Calvin zay mahatonga an'io rehefa ny protestante de malaza no antsoina hoe ponctualité protestante ny hoe zava-dehibe ny fotoana tsy lanilaniana ny fotoana satria ny fotoana miampy ny fanomezam-pahasoavana no miteraka ny harena ny fampiasana ny talenta ao anatin'ny ao anatin'ny fotoana no miteraka harena lay ao amin'ny tonga dimy roapolo lay olona zay nomena lay talenta de zao Andriamanitra tsy hoe manome fotsiny talenta de aveo omeko talenta ianao de maty ianao rapitso tsy manao zany Andriamanitra fa manome fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra de manome koa ny fotoana ahafahantsika mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavana azay ny nampadiso ilay nandray talenta raiky ka nandevina azy satria niraisiny lay talenta de naleviny lay talenta ina ny dikany hoe naleviny tsy nampiasainy tamin'lay fotoana nomena azy zavatra hafa ny nampiasany an'lay fotoana lay tompony zany manao hoe tia ny talenta anankiray omeko anao
de lasa andeha afaka miverina afaka 2 taona na 3 taona na 5 taona dia miverina rehefa avy eo. Lasa lay olona zay nandray an'lay talenta anankiray de nampirimin'lay talenta. Nampirimin'lay talenta fa lay fotoana nomena azy kosa nampiasainy tamin-javatra hafa. Asa nananao inona izy nananao inona fa tsy nanodina ilay talenta ho ampiasaina izy. Zany hoe nangalatra tam'lay tompony izy satria lay fotoana nomen'lay tompony azy nampiasainy tamin-javatra hafa fa tsy nampiasainy tam'lay talenta nomen'Andriamanitra, tam'lay tompony azy. Zay no natonga an'lay tompony tezitra manao hoe diso ianao. Izy ny tsara an'lay tompo manao hoe ianao nge mila vaniny fa maninona no asainao mamokatra ianao ve de mametraka manantena me talenta fotsiny de aveo ianao hiandro ny vokatra de tezitra le tompony za nge nanome anao fotoana nanome anao fotoana nanome anao fafana mampiasa ny talenta io fa ianao no tsy nampiasa no zany diso ianao satria ianao nandray azy satria nanome anao ny fotoana nanome anao aina nanome anao zany nafahanao mampiasa an'io saingy indrisy tsy nampiasainao tam'zany le izy fa nampiasainao tamin-javatra hafa fa raha izany de zao tokony napetraka ao tamin'ny olo-kafa ny talentako de am'izay fotoana zay mitombo tany izy. Revako malala mitodika am'lay resahantsika momba ny hoe toe-tsaina calvinista zay zava-dehibe ny atakaratsika azy manao hoe zava-dehibe ny asa. Io toe-tsaina io zay niantsoina hoe asa dia ny fampiasan'ny olona ny fanomezam-pahasoavany ny talentany miampy ny fahazavan-tsainy ao anatin'ny fotoana zay omen'Andriamanitra azy. Zay mahazava-dehibe ny asa, mahazava-dehibe ny fahafahana protestanta hoe zava-dehibe ny fahafahana ahafahanao mamokatra ahafahanao miasa fa tsy toloram-potsiny tsy eken'ny protestanta ny hoe manan-karena tsy miasa tsy mety amin'ny protestanta zany. Zany hoe arena tsy nateraky ny asa tsy nateraky ny fahazavan-tsaina tsy nateraky ny fampiasana ny talenta fa arena azo tamina zavatra tsy mazava tsy mety amin'ny toe-tsaina protestanta zany. Na ny famadika am'izay hoe fanomezam-pahasoavana tsy ampiasaina fa ampirimina fotsiny tsy eken'ny toe-tsaina protestanta. Na fotoana aririna fotsiny fa tsy ampiasana na inona na inona tsy eken'ny protestanta zany. Zay mahatonga teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao dia saika ny tany protestanta na ny mpino protestanta de olon'ny asa tsy zatra tolorana tsy kamo tsy zatra tsy toe-tsaina tia miankina na mangataka lava tsy toe-tsaina protestanta io. Dia eto amin'ity boky Néhémie tsy mpaminany moa fa gouvernour izy dia i Néhémie dia ny teny manao hoe am'le Calvin zany manao hoe aza manararoatra olona ao anatin'ny fahasahiranana afaka mampindram-bola ianao fa aza maka zanany kosa raha ao anatina fahasahiranana ny namanao aza manararoatra ny fahasahiranana ny namanao mba hanangona-karena. Zay ny teny Néhémie eto no hoe raha anatin'izany tsika eto Madagasikara amintsika be dehibe ny olona mety ho betsaka ny manam-bola dia raha jerena amin'ny tokotany ben'ny kristianina de zao tokony mahay mampiasa vola ireny olona manam-bola tsy tokony hisy vola avela atory raha ohatra izy ka matory fotsiny de tokony andeha ataontsika hoe any amin'ny banky ka miteraka fa raha hoe tehirizana fotsiny ao an-trano ao de tsy toe-tsaina kristianina mihitsy zany fa ny vola omen'Andriamanitra matoa misy ny vola de nisy fotoana zany nazahoana azy ka raha ohatra ka hampatorianao ny vola de mampatory lay fotoana ianao zany de tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra satria amintsika protestanta ny vola fotoana raha ohatra moa zany le vola ka sanatrina angalarina zay ndray zavatra hafa tsy resahantsika mihitsy zany fa eloko fa raha misy vola vokatry ny sasaranao ka hampatorianao fotsiny de tsy ekeny Calvin zay ampiasao io ampiasana le vola tsy hoe ho anao fa ampiasana le vola mba hitondra tombontsoa an'ny toe-karena ary izay toe-javatra mahatonga asa miforona sy ny tahaka izany. Be dehibe tsika eto no kristianina no manam-bola fa lay mampiasa azy moa ndraindray vitsy ihany fa mampirina de matory eo lay izy fa raha ny tokony izy de zao ampiasaina ny vola anaovana trano ananganana orinasa ampandehanana toeram-piasana isan-karazany ary izay ny tokony ho izy manao investissement marina fa tsy mora io fa anjaranao no mieritreritra ny kristianina protestanta de nomena fahazavan-tsaina hay ampiasa an'izany zao kosa nefany no an'ny tsy manana kosa dia ampianao
tsy hoe ararotinao izy dia alaina ny fananany ao anatin'ny fahantrana, rofina ny fananany, ambakainy izy, itsahiny izy, alaina ny volany, alaina ny taniny, alaina dia tsy ara-tsoatra masina mihitsy zany ary tsy ara-tsoatra masina zany ho Calvin. Tsy azo ataony manararoatra olona ao anatin'ny fahantrana. Miavako toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zavatra anankiroa de zao aza manararoatra ny fahantran'ny mpiarabelona aminao. Aza manararoatra ny fahantran'ny mpiarabelona aminao ka haka ny fananany amin'ny fomba fampanjanaham-bola na amin'ny afetsifetsena na amina fanambakana fa tsy mahasoa zany sady tsy akasitrahan'Andriamanitra. Manaova asa soa. Raha misy mpiarabelona aminao raha ao anatina fahantrana, misy mpiarabelona aminao, fitahiana ho anao ny hanampianao ny sahira. Fa izao kosa raha misy namanao, raha ohatra kosa ianao ka mindram-bola na tahaka izany ka hanovanao zavatra dia tena aradrariny mihitsy raha misy zanany. Raha mindram-bola amin'ny banky ianao zany dia manam-poza fa volan'olona no hinao amin'ny banky dia aradrariny raha misy zanany. Fa amin'ny ataontsika hoe amin'ny zana-bola aradrariny koa. Fa raha koa moa banky indraindray makabe loatra de tsy mety indray zay lasa tsy ara-tsoatra masina. Fa raha ny tokony izy de zao mampandeha ny toe-karena de zao ny asa. Ny asa, ny fampiasana ny fotoana, ny fahazavan-tsaina, zay no antsoiny hoe fahasoavana. Fa ny fahasoavana tsy voatery hoe zavatra nidina avy any an-danitra fotsiny, iny eny misy vola amin'ny sobika nidina avy any an-danitra, tsy zay no atao hoe fahasoavana amin'ny Calvin. Fa ny atao hoe fahasoavana de zao ny fampiasanao amin'ny finoana, fampiasanao amin'ny fitiavana, fampiasanao ny talenta sy ny fotoana sy ny fahasalamana omen'Andriamanitra anao, zay no ataony hoe fahasoavana. Fa tsy hoe olona zay mieritreritry hoe milatsaka avy any an-danitra na mipotra avy any tany ny vola sy ny arena, tsy zay loatra. Misy ny fitahian'Andriamanitra de mitaha ny olona ao anatin'ny asa, mitaha ny olona ao anatin'ny fiezahana, mitaha ny olona ao anatin'ny fikelezanaina, zay no atao hoe fahasoavana. Zay mahatonga an'i Paoly miteny manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ary miasa fatratra mihoatra noho izy rehetra. Tsy misaraka mihitsy ny fahasoavana sy ny asa. Fa tsy hoe satria misy fahasoavana de kamo, tsy manao nininina, mangataka fotsiny, tsy toe-tsaina kristianina zany. Zay tsy miasa aoka tsy hihinana ho Paoly. Fa izao miasa ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahatokinana ny finoana an' Jesosy. Ivavaka isika. Tompo ao misaoranao noho ny amin'ny afatry ny soatra masina zay mampianatra anay, manazava aminay fa tsy tokony ataonay mpino fa tokony ho toe-panahy anananay ny fitserana ny sahirana, ny fanampiana ireo reraka, ny fanohanana ireo zay mandalo zavatsarotra. Tsy ekenao ny soatra masina ny fanambakana, ny fanararotana. Saotra Tompo fa atao aminao zahay hitsetra ny mpiarabelona aminay. Atao aminao zahay hamangy azy ireny amin'ny fifaliana ka hizara izay anananay amin'izy ireny. Anana fo mangoraka de iny fonao Andriamanitra. Ny taonanay koa nefa ianao hiasa, hampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Ny taonanay ianao hanao zava-dehibe ny fotoana sy ny fiezahana. Ny taonanay ianao heritreritra ny amin'ny fampiasanay ny fotoananay sy ny talenta ny fanomezam-pahasoavana omenao anay. Fa fahasoavanao na ny talenta na ny fanomezam-pahasoavana na ny fotoana omenao sy ny fahasalamana de fahasoavana avy aminao reny. Saotra Tompo vao amin'izao tena teran'ny herinandro ao de sady mampianatra anay ho tia namana ianao, mampianatra anay ho tia asa. Sady mampianatra anay hanana fo mangoraka ianao no mampianatra anay koa hiezaka. De vavaka izay Tompo ampahirizo me fahasalamana sy heri-tanjaka ireo ny tokantrano tsirairay avy amin'ny fikelezanay na amin'ny fikirizana amin'ny asa ome fanambinana, arovy. Ataovy matoky fa ianao Andriamanitra de mitaha amin'ny asany tsirairay ary dia mamiasa fanambinana amin'ny asa isan'andro. De anapako amin'ny tsiray avy Jesosy ny fiatarana sy ny fahasoavana. Saotra Jesosy fa mametraka ny fiainana eo am-pelantananao hatramin'izay ho asoavinao sy ho tahinao. Amen.